famoahana sarin-jaza tsy ampitaony azona lamandy ray hatramin'ireo tapitrisa ariary varina farany Madagasikara natratra 5 alina sy 7 hetsy taona natao anatin'ny herintaona sy teny Randriana Solonyaiko mitsipaka maro-drano ny valim-pifidianana. Manatitra ny arabatongo kilasy tongovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasakana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao-ny raharam-pirenena avy hatrany no anokafantsika ny fiarana no ity alina ity. Natsikafony gazety vahiny Le Monde ny politika maloto ny fanjakana sy ny kandida Andry Rajoelina nandritra ny fifidianana natao teto Madagasikara ny 12 Novambra lasa teo iny. Nasongadiny atao anatin'ny latsoratra ny fifidianana ny safidim-bahoaka sy ny fampiasana herim-pamoretana ary ny fanararotam-pahefana nentina nampandanina ny kandida mpanjakana nitondra indray ny Madagasikara. Zavandriamahefa Taiziniana. Lany premier tour de vite Andry Rajoelina raha nivoaka mpifidianana vojomaika navoaka ny seni androany. Tsy ela ihany koa dia namoaka ny fomba fijeriny mikasika ny fizotrony raharam-pirenena nisy teto Madagasikara ny gazety malaza ny ivelany ny gazety Le Monde. Natsikafony ity gazety vahiny ity ny paikady maloto ny fanjakana sy ny kandida Andry Rajoelina nandritra iny fifidianana iny. Nanao ny fomba rehetra andresen-dahatra ny vahoaka malagasy mba hampandanina azy hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka indray i Andry Rajoelina hoy ity latsoratra gazety ity. Anisan'izany ny fifidianana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fampanantenana ilay vola 3 hetsy ariary isan'olona. Teo ihany koa ny fampiasana ireo fitaovana sy fananam-panjakana ary ireo mpiasam-panjakana hatoy ny mpampianatra sy ny taletsekoly isaparitra na hetsika mba ahafahana mampandany azy nandritra iny fifidianana iny. 7 faingoenina amin'ny 30 isanjato ny tapavitrian'ny mpifidy tamin'ity fifidianana ity raha toka 7 isanjato izany tamin'ny taona 2024. Tsy dia mifakaiza ny tarehimarika kanefa nanamarika sy nanamafy hatrany ireo mpisehatra samihafa sy ny mpanaramaso ny fifidianana fa ambany dia ambany ny tapavitrian'ny mpifidy nandritra iny androm-pifidianana iny. Tarehimarika izay efa iadinkevitra sahady ho anatrehany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ihany ny Le Monde satria efa nametraka taratasy ny amin'ny tsy fankasitrahany hivoaka mpifidianana navoaka ny seni io ny kandida sy teny Randriana Solonyaiko. Ankilany nampiay ny mpanohitra ihany koa ny fanendrena ny General Richard Ravalomanana ho filoham-panjakana vonjomaika. Ity farany izay efa niarany asakaiky tamin'ny Andry Rajoelina nandritra ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Nanjaka ny ramatahora ary ny refidrefitra ny lacrymogène avy amin'ny fanjakana nandritra ny hetsika avy amin'ny fanoherana talohany fifidianana iny enina dia nisy hatrany aza ny antso nataon'ireo mpanelanelana ny amin'ny tokony isiany fifampiresahana. Nambaran'ny Le Monde tao anatin'ity lahatsoratra ity ihany koa fa ny aliny alakamisy fony zoma dia voatery nitsoaka ny trano fonenany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa no ny fisihana andehandela amin'ny saritava saika hiditra ankeriny tao aminy. Nilazy Christine Razanamahasoa ho ihany Le Monde fa tsy mandry fahalemana intsony any tenany sy ireo mpiray vovonana miaraka aminy manoloana ny herim-pamoretana manjaka eto amin'ny firenena. Nandresy premier tour de vita ny kandida mpanjakana laharana fahatelo raha ny valim-pifidianana vonjomaika navoaka ny seni androany. Fifidianana izay tsy nekeny maro anisa ary fifidianana tsy antoka filaminana satria tsy nandraisany rehetra anjara. Nanometsy ny vondrony kandida sy ireo pitsikera azy moa ny filohan'ny seni nandritra ny fandraisana anjara fitenena ny androany. Asin'Andriamalala, Manoro Andriamalala no mitatitra ny antsipirim-baovao. Andry Rajoelina ireriany niaraka tamin'ny filoham-panjakana mpisolo toerana sy ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta notron'ireo ministra amperinasa sy ny solotena ny masoivo vitsy de vitsy ireo nanotrina ny famoahan'ny seni nivoaka mpifidianana vonjomaika androany. Tsy nanatrika ity lanona ny seni ity ihany koa ireo vondrony kandida. Tsy tazana toy izany ihany koa ireo kandida nanao fampielezan-kevitra atohan'ny siteny Randriana Solonyaiko sy Daniela Sendrisson Raderanirina. Tsy tazana nanotrina ity lanonana ity ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa. Nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nanometsiny ireo olona sany lazany tsy fahatombanany fanomanana ny fifidianana sy ny alabato natao ny kandida mpanjakana ny filohan'ny seni Andriamatoa Dama Andriana Arsedo ka lazany fa izay no antony nampiena ny tahany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny 9 Novambra lasa teo iny. Ary maninona no nisy fidinana teo amin'ny tapavitrian'ny fidy raha oharina tamin'ny taona
20 sy 2 arivo. Azo aravina toy izao no mety ho anton'izany. Ny antony voalohany, tao ireo ny salasala natahotra sao sanatria izy korotana ny androny fifidianana. Ny antony faharoa, tao ireo zay mety voarebireby na koa hoe nandaira ny fanelezana vaovao tsy marina ka tsy marisika ny andeha hifidy. Isan'izany vaovao tsy marina izany ny filazana fa tsy manara-dalàna io fifidianana io. Misy bureau mpifidianana matotoa na bureau de vote fictif. Isan'izany vaovao tsy marina zany ihany koa ny filazana fa misy fitanana antsoratra efa feno sy voasonia mialoha. Eo ihany koa ny fanelezana fa misy anarana miverimberina ao amin'ny lisy mpifidianana io ka hifidy miverimberina ireny olona ireny. Eo ihany koa ny filazana fa amin'ny tanila ny CENI sy ny HCC hampandany candidat iray. Ny mety ho antony manaraka dia tao ireo mandefa hafatra ho an'ny mpitondra ny amin'ny tokony hanatsarana hatrany ny farom-piainan'izy ireo ka ny tsy fandehanana amin'ny mifidy no heveriny fa fomba entina ampitana izany hafatra izany. Mety misy ihany koa ny antony samy hafa toy ny tsy fahafahana ny fidy fa ny findramonina, marisarisa ara-pahasalamana, fahakivina amin'ny rivotra sy tontolo politika ka lasa tsy marisika ny andray anjara amin'ny fifidianana. Nanaitra maro ihany koa ny filazan'ny filohan'ny CENI afaniakatra ny isan'ny mpifidy raha noarina tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 20 sy 2 arivo. Tsara ny manamarika nefa fa nisy fitomboany ny isan'ny mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany zay nataontsika tamin'ny 9 ny volana novambra teo, raha hoarina tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa tamin'ny taona 20 sy 2 arivo satria fa tsy nanatrika ny famoahany voamera am-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny voka-pifidianana vonjimaika ny ekipan'ny Cité-ny Randriana Soloniaiko notariny Jean-Jacques Rabenirina nandefa taratasy fangatana fampitana ireo fitanana antsoratra isaky ny birao fandatsaham-bato izy ireo saingy tsy nahazo valiteny mahafapo fa niroso ny CENI hatrany ny famoahana ny valim-pifidianana vonjimaika tsy manaiky ny valim-pifidianana vonjimaika iny araka izany ny candidat Cité-ny Randriana Soloniaiko sy ny ekipany fanadiadiana. Mitsipaka marindrano ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI ny candidat Cité-ny Randriana Soloniaiko. Tsy nanatrika ny famoahany CENI ny valim-pifidianana vonjimaika araka izany Cité-ny sy ny ekipany. Androany maraina dia nanatitra taratasy fangatahana ampitahana ny taratasy fitanana antsoratra na ny PV isaky ny birao fandatsaham-bato ny solitena n'ity candidat ity. Tsy nahazo valitena fapomo izy ireo ka dia nivoaka tsy nanatrika ny lanonana. Nivoaka tsy manatrika n'io famoahana ny valim-pifidianana vonjimaika io ary tsy manaiky izay voka-pifidianana halefa io satria fenohosoka sy tsy mifanandrify amin'ny tena zavanisy tany amin'ny birao mpifidianana ny voka-pifidianana izay avoakany CENI. Anarivony ireo olana sy alabato hitan'ny candidat Cité-ny Randriana Soloniaiko sy ny ekipany raha nambarany Jean-Jacques Rabenirina trany. Milaza izy ireo fa manana ny porofo rehetra fa fenosoka eny fifidianana iny. Raha ny échantillonnage nataonay omaly dia eo amin'ny 5 sa 3 tao angamba zay fa nefa zahay tsy zahay no nanda fa zareo nanao ok zay fa amina boritra no nentinay omaly boritra maromaro Amanarivo raha zay ny tianao fantatra no nahitavanay an'izay tsy fitovina izay fa ny nekeny zareo nanaovana confrontation omaly eo amin'ny 3 sa 5 eo ihany fa zahay dia vonina mandrakariva hanao ny confrontation bureau de vote par bureau de vote ary PV par PV. Ampiakatra ny raharay ny nivony fitsarana avo momba lalam-panorenana indray moa ny candidat Cité-ny Randriana Soloniaiko.
Manodidina izay vaovao izay ihany 470 isanjato ny tapandraisana anjarany mpifidy raha ny tatitry ny seny androany tsy mifanaraka amin'ny zava-misy raha ny tamin'ny andro mpifidianana nojerena olom-pirenena roa tapitrisa monja amin'ireo 12 tapitrisa tokony fidy no ny fidy lalazana fanandresy premier tour de vita tsy havita fotoam-piasana 5 taona manaraka eo nefa ny flo no lanina ambletra raha nambara ny mpanao politika Iada Ratafaresaka tamin'ny Asinandriamalala sy Manu Randriamalala. Mpifidy roa tapitrisa tamin'ireo mpifidy 12 tapitrisa tokony ifidy no tonga ny fidy ilay flo noterena ho lan'ny premier tour de vita raha ny tatitry ny seny androany jerena. Flo tsy nekany rehetra tsy nofidiny maro anisa ity flo nanery ny olany ity. Tsy manana légitimité le fitondra 2 millions no nifidy anazy fatatsika tsara fa ireo 2 millions nifidy anazy ireo nitambazana fa tsy olona vonona ny asa fa olona vonona ny andry ny fanambazana no mena azy ka ny dikan'izany zany dia olona iandry zavatra manalatsaka avy any an-danitra fotsiny reo ka tsy handeha ihany ny firenena satria ny olona tsy nandeha nifidy ane dia nieritreritra fa tokony ho apetraka ny rafitra mba ahafahany rehetrarehetra miasa ahafahana mampandroso ny ekonomia malagasy fa reo indray nefa le olona le tena hoe nitambazana fotsiny dikan'izay zany tsy handeha ho aiza ny fiarahamonina fa iamafy miamafy ny fiainana ary ijotso ny fa efa mividy satria vitsy ny olona anazy. Arak'izany dia tsy havita ny fotoam-piasany na mandat hatramin'ny farany ity flo misoratena ho mambahoaka ity satria tsy maro toerana. Ny mandat aloha zany mandat ho an'le flo voalaza fidy zao anay dia tony tsy misy satria izay tsy nandeha anjara tamin'le fifidianana noho izany tsy ho tratrany koa ny 5 taona amin'io satria ny 5 taona teo aloha ary tsy nahitany fampandrosoana maika moa fa ny 5 taona manaraka eo. Raha tsaivina dia mitohitolona ho an'ny vondron'ny kandida izay nivadika ho tolom-bahoaka. Andrasany rehetra ny toromarika ny amin'izay ho toy ny hetsika satria amin'ny kandida 12 dia tahaka tsy misy iny fifidianana natao letrezana iny. Ny fifidianana flo am-pirenena farany teo no nahitana tsy fahatomombanana betsaka indrindra ny aloha nandritra ary taoriany andro fandatsaham-bato. Ny baribary ihany koa ny fitany ilany ireo rafitra mpikarakara fifidianana tamin'ny kandida iray tsy azo ekena ny valim-pifidianana efa vomana mialoha tsy azo ekena ihany koa ny fiverenana indray amin'ny fanjanatany hoy ny olom-pirenena Onjalalaina Ranaivomanana sy mbola havatsara. Tsy azo ekena ny fiverenana indray amin'ny fanjanatany Uni fanehoan-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny amboletra atao amin'ny fampandaniana ny kandida tsy manazo-pirenena malagasy intsony. Isan'ireo antony nahatonga ny ankamaroan'ny olom-pirenena tsy nandeha hifidy. Ankoatry ny osika sy ny fitanilana ny baribary, ny fisian'ny olona tsy malagasy intsony ny rotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Any Malagasy Madagasikara, ka izay olona mbola tsy nanarany zo-pirenena ihany no afaka hitondra ny Madagasikara. Fifidianana farany teo tsy nandeha anjara ny tenako. Ny antony tsy nandraisako anjara aloha dia hita fa tena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ilay fikarakarana fifidianana. Tsapa tao anatin'izay manko satria betsaka ireo zavatra tsy mety. Teo anivon'ny senia ny fanomanana teo anivon'ny senia dia be da be ireo tsy tomomana tao anatin'izany. Ao anatin'izany ihany koa dia tsapako ihany koa fa ny senia dia mitongilana any amin'ny kandida laharana fahatelo Iandry Rajoelina. Eo ihany koa ny resaka ny ACC izay tokony tsipaka ny candidature ny Iandry Rajoelina nefa naneky nahifidy ary ny tenako dia Rajoelina ihany no lany eo dia aleo tsy mandray anjara ao anatin'ilay fifidianana. Ao anatin'ny fiverenana ny hoe resaka fanjanahantany efa anisan'ny divan'ireo ray aman-dreny be tamin'izany ny hoe tsy mila vazaha kanefa mbola hiverina indray izany ankehitriny. Ny tenako manokana aloha dia tsy manaiky ny hiverenany hoe vazaha ho mpitondra ity firenena malagasy ity. Tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana satria efa fantatra fa tsy ara-dalàna ny fomba fikarakarana ny fifidianana, anisan'izany ny listim-pifidianana, ny kara-pifidianana, ny fomba fandaminana rehetra ao anatin'le fikarakarana fifidianana dia tsy ara-dalàna. Mahaleo teny Madagasikara tokony tsy miankina amina firenena izana izy fa atsika Madagasikara malagasy any Madagasikara tsy tokony ekena intsony zany mpitondra malagasy ny ilaina fa tsy olona manana zo-pirenena vahiny. Anisan'ny tsy mampandroso antsika amin'ny fijabahan'ny frantsay amin'ny fianam-pirenena. Ny fialana eo ambany vahoan'ny frantsay raha teo no efa nitoloman'ireo ray aman-dreny tany aloha. Tolony izay tohizany vondron'ny kandida sy ny vahoaka mpiaradia amin'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy firenena mandohalika intsony fa mandady Madagasikara amin'izao fotoana izao maty hatramin'ny demokrasia. Fifidianana tsy nafahan'ny malagasy naneho ny tena safidiny natao ary izay milaza sy maneho hevitra marina dia ampiroroana sy gadraina hoy ny filohan'ny RMDM Analamanga androany. Mitaky ny fijoroan'ny malagasy izay vatona mila kafatra ireo razambe sy ny tena tia tandrazana ny loza manjo ny firenena amin'izao hoy nambara Tatbavaon'ny Germain Mejanary sy mbola avatsara. Ramataora, fisamborana sy fanagadrana, famefena izay mpaneho hevitra, tranga ianana amin'izao fotoana izao avokoa ireo, izay manam-pirofo fa jadona no apetraka eto amin'ny firenena. Hatramin'ny filohana androm-panjakana ara-dalàna sy voafidim-bahoaka, ampiarana Ramataora. Anarantsy very sisa ilay filazana fa tany demokratika i Madagasikara, hoy ny filohan'ny RMDM eto amin'ny faritany Analamanga. Andriamatoa Tsiry Ratsimbahary fanjakana tsirifesy mandidy ahafahana mifehy fitondrana no apetraka eto amin'ny firenena. Mampiseho miariary fa tsy malagasy no mitondra ny firenena hatramin'izay ary mbola manome baiko ankolaka na mivantana ireo rafim-panjakana sy ny filoham-panjakana amin'ny sorotoerana. Tsy misy intsony ny fanajana ny soatoavina sy ny fifampifehezana teo anivon'ny fiarahamonina ary isan'izany ny fifampianoana sy ny fifampiresahana. Ny hevitry ny vitsy anisa no manjaka fa tsy ny fitiavan-tanindrazana sy ny vahoaka malagasy. Hoatrany ny nambarany. Raha tsy tena fotsontsika ny fisamborana ny président CC Sampanatananarivo iny anankiray. Raha tsy tena fotsontsika ny fisamborana ny président ny randrana sindikaty. Ankoatran'ireo ireo fisamborana maro isan-karazany tahaka ny lazany député Fitra. Mbola tsy nompisahatra mihitsy ny fisamborana sy ny manatahorana amin'izao fotoana izao. Tena manahirana le toetra politika satria tena tedaviny zalareo hoentina ao anatin'ny jadona tanteraka ny firenena ka tena tsy azo ikely zany fa tena ao anatin'ny fitondrana jadona tanterakatsika ary miariary fa fitondrana tsy tena azo ataontsika hoe malagasy angamba no mitondra. Tsy tiany zareo ny tenenana azy zavatra izay nefa tsy maintsy tenenina satria izay ny zavatra marina. Efa naturalisé ilay mpitondra tamin'ny 2014 ary monsieur miariary zao le izy amin'izao fotoana izao fa tsy ny tombontsoa ny voaka malagasy, tsy ny fiarovana ny voaka malagasy, tsy ny fiarovana ny toe-karena malagasy, ny mpampianatra malagasy, ny mpandrara malagasy, ireo manam-pahaizana malagasy ny zavatra atao eto fa tena fampitiana ary izay rehetra miteny dia tratran'ny Ramataora, tratran'ny fanagadrana, tratran'ny fanampianan-bava, tratran'ny fandrahoana. Tataovin-doza ny firenena ankehitriny mila fijoroany ny vahoaka malagasy tia tanindrazana izany. Ho mafy lavitra noho ny efa nitranga 5 taona lasa no iainana eto atao anatin'ny 5 taona manaraka. Ka inona no iazagazahany leseny ve hitady marina rehefa marinana eo le fifidianana sa sahatrany baiko midina ka tsy maintsy avoaka le fampifidianana. Tompona andraikitra voalohany seny ny ACC amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena. Raha toka misy ny savavoro seny ACC ny tompona andraikitra voalohany. Zay Germain dia miteny fa ny malagasy izay maro anisy izay tapiana ny vava tsy avela miteny amin'izao fotoana izao dia tsy araiky izany valim-pifidianana samboka sy valim-pifidianana foroporonina fotsiny amin'izao alanina olona anankiray hiakatra eo fitondrana. Anjaran'ny vahoaka malagasy isa no misaina sy mandinika na ijoro na anaiky hatramin'ny jadona ataon'ny mpitondra izay tsy malagasy akory ary tsy tena safidim-bahoaka io ho iatrany ny nambarany ity mpanao politika ity. Mila fijoroana izao zava-misy izao indrindra fa ireo solombavam-bahoaka izay nosafidiany vahoaka isolotena azy eny anivony anteny miram-pirenena ho iatrany ny fanazavany. Miantso fivoriana maika ho an'ny samy solombavam-bahoaka ny député Fidèle Razarapiera manoloana ny zavatra niatra tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny alakamisy alina teo. Efa sangy mihoatry ny loha no mitranga eto amin'ny firenena koa mila mandraina ndraiky ny solombavam-bahoaka ho ity député Nambatondrazaka ity. Adidy ho an'ny firenena tokony ijoroany député hoy ny nambarany. Germain Mejanary, mbola vatsara.
ny alakamisy alina teo voatery ny alan'ny trano fonena ny filohan'ny anteny miram-pirenena Ramatoa Kristina Razana Mahasoa vokatry ny fikasan'ny olona tsy fantatra hiditra ankeriny tao amin'ny trano fonenany etsy Andohany Mandroseza koa ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera efa sango mihoatra aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao koa tsy azo ekena intsony miantso ny solombavambahoaka rehetra mba hiaro ny androm-panjakana sy ny filohan'ity androm-panjakana ity noho izany ny tenany ary miantso ny anaovana fivoriana maika ho an'ireo samy solombavambahoaka manoloana izao zava-misy izao. Filohana teny miram-pirenena ve no mitsoaka amin'ny andro amin'ny valo sasany alina androm-panjakana zany filohana androm-panjakana satria manino misy mpitandro filaminana mampitahotra azy de lasa izy zava-doza le iainan'le firenena ao anatin'izany ary eto de manao antso any solombavambahoaka rehetra hoe mila mikondotsika mila mivorontsika itsika solombavambahoaka rehetra mila mivorontsika tsy anavahany zany na iza na izy manana salle BP tsika anaovana fivoriana manana salle de séance tsika raha ohatra ka tsomby anaovana fivoriana fa mila mifampiresaka ny solombavambahoaka manoloana zao zavatra misy zao mila manao fiona ntsika solombavambahoaka manoloana zao tranga miseho zao hoe inona ny tokony atao fa mihoatra loatra ty zavatra mitranga ty raha matsapa ny tena anao fa solombavambahoaka ary mijoro amin'ny ataontsika hoe manoloana ny zavatra zay tsy rariny sy tsy araky ny tokony izy tokony miady hevitra tsika na inona fanazavana tsy ao atrano ny mpanina am'izao tsika miteny zao misy dikany zany fa manina izy ny tsy ao fa manina izy ny ala tao zay fotsiny fanazavana manina izy ny ala tao atrano ny alina meo ary zay fanazavana zay de izy ny anazava amitsika hoe satria ka ho atsika solombavambahoaka mila miontsika mila miresaky tsika mila mivorotsika mila midinitsika fa tsy hipetraka fotsiny anao bras-croisé manodidina ny zavatra mitranga ohatran'izao. Nilaza kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha nanontaniana mahakasika ity toetra raha ity fa mbola izy ny fotoana amoahany tena zava-misy marina no mafisiny fa tena tandindomindozy zany firenena raha ny vaovao azo dia efa nisy ny fiainana teo amin'ny samy solombavambahoaka omaly fivoriana mikatotrano natao koa tsy nisy ny pika ny resaka fantatra kosa fa isy ny fanambarana ataon'izy ireo ny alatsinainy izao andrasana ny toy ny vaovao. Ho ajantsika hatreo ny vaovaon'ny politika ivatsika lafim-baovao hafa kosa isika atao anatin'ny ireto vaovao manaraka ireto fatomboantsika izany ny vaovaon'ny trangam-piaramonina ny latsaka ny raha tetsy tsara honenana no ny ady tany mampifandrirotra n'ireo milaza ho tompon-tany sy ireo andian'olona nandrava tambohan'olona fa avadin'olon-tsotra izay milaza ho tompon-tany ihany koa no saika analain'ireo iraky ny olom-boafidy ankeriny raikitra indray araka izany savorivory tetsy tsara honenana androany tena antoerana nanangona ny vaovao Asin'Andriamalala sy Manu Randriamalala. Tovolahy iray no latsadrana ratra mafy teo amin'ny andriny tetsy Andraisoro tsara honenana no ny ady mampifanolana ireo olona milaza ho tompony ity tany ity sy ireo andian'olona nirahana olom-boafidy iray ato amin'ny boribory-tany fadimy ny atoandro teo. Raha ny filazan'ity tovolahy naratra teo amin'ny andriny ity dia teo ampiasana ny tenany no nisy ny torabato. Zay manala brigeo amin'y tonga dia mandeha vato be tsisakesaka tsisy nenenina tonga dia mandeha eo mbola any le vato be mbola natremany dia mamety be zao za mananjanaka ilalao eo matoa miady eto zao matoa zay mitololana eo teka eo te le vato te mivato na aminony anahy te fatako le nambono anahy zay nanala fotiny zay nanala breky zay banan'le asa le anaovana teka de manenina ny tonga de hoan'lero ny tonga de vato be za tsy mifamaly aminy za izy tsy mananjanaka ilalao eo hoe izy. Nikasa akankeriny ity vavahady lehibe ity moa ireo andian'olona niaraka tamin'ny sefokotany voalaza teo iny raha ny fanazavana. Tsy latsaky ny intelo izao fa tamin'ity herinandro ity no etraketraka tety ireo andian'olona voiraka ratsaivina dia ny fikasana olom-boafidy ety antoerana ibodo ity kianja filalaovan'ny tanora ity no ny andohan'ny fifanolanana. Nambara fa giazana ny tany satria isy tetikasan'ny fadidiny repoblika atao eto. Hatreto anefa tsy misy ny taratasy manamarina izany. Tany manan-tompo ary misoratra ara-dalàna amin'ny tompony tany. Raha nanao fanorenana tetoko izy ireo dia nahazo fahazahon-dalana ara-dalàna na teo anatrihan'ny komuna izany na teo anatrihan'ny sampandrarany fananantany. Miantso ny manam-pahefana andraindraikitra amin'izao kolikoly avo lenta izao ireo tompon-tany ireo.
Président Pokotaninandray Soro no nitondra olona hitanay teto aloha zao de zao tsy fantatro na tsy voalohany karaman'le olona ahoana de ty vavadinay vity iny efa hoafatrany amin'ny tomobile ka de mba mangataka indrindra re tompofatany misy fanjakana indrindra telefonena ny polisy tsy tonga telefonena ny gendarmerie ville hatramin'izao izy mbola tsy tonga ka de tsy fantatra tsony nefa nisy ady teo nisy latsa-dra teo ka de tsy fantatro tsony re tompo fa de imo an'Andriamanitra ny fitsarana aka izy mangalatra n'ity vavahady ty de tezitra mimponina hoe ahoana moa fomba angalarana vavahadin'olona amin'ny andro atoandro de zay ny antony to de izy ihany izy tsy nisy namona izy fa izy ihany no faizin'Andriamanitra teo izy nanaka le vavahady io ihany no faizin'Andriamanitra teo de izy ihany naratra teo Andriamanitra koa nge ty ihany de raisin'ny olona mivalonasa fangany an-danitra efena amin'ny fitsarana ity ady tany eto tsara honena na andray soro ity tsy manaiky lembena na ireo fokotany sy ny tompony tany malona ny herisetra ataon'ireo andehan'olona voahiraka mienjana araka izany raharaha ka dia andrasana ny toyiny pejiny toekarena vokatry Madagasikara vokatriny tsy faiza mitantana mbola olozany anjony fiarina eto Madagasikara raha ny fomba fiasa sy nikatrana trano izy tao anatin'ny 5 taona lasa no mbola itoy hoy Serge Zafimaova na itsy ity toekarena ity ny laza fa tsy ho tafarina mihitsy ny firenena raha ny fomba niangana tao anatin'ny 5 taona lasa teo fa nandiadiny Germain no Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Tahirina mahatratra 5.7 taonina no varina farany Madagasikara tamin'ity taona ity raha ny hitaray marika farany isan'ny mahosan'ny toekarena indrindra fa ny fanakalozana arabola ho an'ny ariary izany hoy ny mpahay toekarena tsy mahagaga raha mitotongana ny sandam-bola malagasy na de miezaka manondrana entanazy isika mandritra ny taona tsy fahaiza mitantana tsy fifehezana ny toekarena no mahatonga ny malagasy ahantra i Madagasikara ny firenena isan'ny manan-karena raha ny vokatra fanondrana no resahiny hoy hatrany ny fanazavany saingy ny olana tsy fahaizany mpitondra olozany ny teo no nitranga eto raha ny fampiarana nisy tao anatin'ny 5 taona no mbola itoy hoy hatrany ny nambarany efa midonany amin'ny 750,000 taonina zao ny fanafarana vary tsy mitombony ane zany fa maninona raha nampinina ny tatsahantsika tao anatin'ny famokarana zany anie ohatra fotsiny zany resiko zany hoe misy zany sehatrasa hoe rehefa apetrakitsika amin'ny famokarana de zay le izy fa ny fipetrany zany hoe ao anatin'izay fametrahana ny zavatra rehetra zay no hoe tsy maintsy anaovana le fandaminana hoe fantatrao ve fa ny lasantsy mpanjakana misy eo amin'ny raha raisitsika zao ny teti-bola pirenena teti-bola mpanjakana zany tamin'ity taona ity LFI 2023 de 450 millions de dollars ny lasantsitsika amin'ny ankapobeny de gaga ianao fantatrao hoe fa ao anatin'io teti-bola mpanjakana io efa misy ao an'ny service rehetrarehetra apahambola hoe natokana andoavana ny jirama ny rano sy ny jiro sy rano ny jirama am'ireny ataontsika hoe sehatrasa-mpanjakany reny na le service faran'izay bitika zany na ministera zany etsetretsetretra zao le volany jirama tsy volo nefa le vola atao anatin'le teti-bola mpanjakany lany fa ahoana le izy ahoana tsara ny fitantarana an'le firenetsika zany mangina ny manam-pahaizana manoloana ny fahalavon'ny toekarena satria tsy homena anjara toerana izy ireo fa toerana ara-politika no manjaka eto amin'ny firenena bokatrosy Madagasikara ankehitriny noho ny tsy fahaizana sy ny fanaovana ankehitrany trano amin'ny fitondrana firenena fantatrao ve fa raha tsika zany manambola na 650 millions de dollars afaka mahita tsika vola any amin'ny presque 3 milliards de dollars sur le marché financier international de vao maika zany avitatsika lalana avitatsika an'zao ny tiako resahana zany hoe zay le atao hoe trosa manandevo ka le izy tsy hoe rehefa ekeny bayorana le izy de ekeny raisitsika fotsiny zao le hoe
le ty téléphérique tsy mety vity ty 151 millions d'euros io téléphérique io zay financeny frantsay io ve ny priorité atsika zany trosa rehetrarehetra zany zao rasa raha azonao an-tsaina hoe 650 millions de dollars plus 151 millions d'euros d'accord de zay zao de efa manome eo amin'ny 850 millions de dollars eo zany de zay zany zao de efa 850 millions de dollars sady ny trosa manandevo raha ny fantatra dia i Madagasikara irery ihany no firenena nahitana tapiakaram-bidim-piainana hatrany amin'ny 700 taty Afrika taoriny ny krizy ekonomika nisy hatramin'izay manam-porofony tsy fahaizantsika hatrany ireny tarehy marika ireny ho hatrany ny fanazavana vaovao ny kolotsaina fomba malagasy maro no manomboka miavery asina amin'izao ka ilaina ny famerenan-kasiny ireny fomba ireny tamin'ny andro ny fanjanahantany no nanomboka namotehan'ny frantsay ny fomba malagasy hanamorana ny fifehezana any Madagasikara miantso ny olona rehetra te amerina ny asiny fomba malagasy araka izany ny vondrona mpandalany Alakosibe anatrika ny fankalazana ity fomba ity ny 12 sy 13 Desambra ho avy izao onjalalaina Ranevmanana simbolava tsara fotoana izao amerenana ny asina sy ny lanjan'ireo fomba mampanao malagasy ony avy amin'ny vondrona mpandalany Alakosibe fankalazana mifampitohy amin'ny Alamadibe ity fomba malagasy iray ity fotoana fangatahan-tsodrany manokana ho an'ny vahoaka hoezana apetraka amin'ny toerana misy anazy ny fomban-drazana rehefa natory na ihany koa totsika hoe rehefa tsy hitantsony tao anatin'ny fotoana maro de tonga ny fotoana amoazantsika indray an'izany Alakosibe zany ny Alakosibe dia fankalazana mifampitohy ny amin'ny Alamadibe zay voalohan'ny taona manarakaraka anazy ny Alasatybe de tonga zany tsika zao amin'ny fankalazana ny Alakosibe raha ara-pomba zany dia ny Alakosibe no fanandratana vahoaka raha ohatra ka ny Alamadibe no fanandratana fanjakana eo amin'ny Alakosibe no mangatapitahina ny vahoaka valalabe mandry mba apetiny zavatra ataony rehetrarehetra mba angatahana ihany koa ny fiarovana avy amin'Andriamanitra andrenanary sy ireo fanahy rehetra mpiaro anazy iraisany rehetrarehetra io fa tsy ho an'olona ray zany hoe ny ataka atao eo de tsy ataka ho an'olo tokana fa ho an'ny vahoaka manontolo anisan'ireo fomba nampiavaka malagasy fa izay no zany frantsay novonona tamin'ny fanjanahantany ny Alakosibe rehefa tonga teto mpanjanahantany tamin'ny taona 1920 sy 1930 dia namoaka didy izy ho fampitsaharana ny fomba mampanao rehetra teto anivotany mba ahafahany mifehy atsika malagasy tamin'izany fotoana zany zany nanomboka nisitrika ny olona mpankalaza ny Alakosibe ny Alamadibe ny Alasatybe satria noezahany vahiny no fihezana isika amin'ny lafiny ara-panahy ka izay fandrarana zay no hitan'zareo fipetra voalohany azo atao tsy ahafahantsika mivoatra ntsony ara-panahy ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana famoazana sy famerenana indray ny asan'izany fomba sy kolotsaina zany ny isika malagasy de izay ny antony itaoman'ny mpandalan'ny Alakosibe nyrehetra iaraka hoe andao iaraka akalaza indray amerina akalaza indray an'izany Alakosibe zany ny 12 sy 13 Desambra ho avy izao no anantaterahina ity fomba malagasy ity eny Ambonga Imertsetosika maro ny fombafomba atao mandritra izany toy ny fidiovana ny hetsika ara-javakanto ny famonoana omby ary koa ny fanamasinana moara ny olona rehetra te amerina ny asan'ny fomba malagasy no asaina hanotrina ny Alakosibe lafimbavaon'ny sosialy ambony tany vehivavy sy ny ankizivavy ianjadiny herisetra eto Madagasikara araka ny antotanisa nomeny firenena mikambana anisan'ny mahatonga izany tambony izany ny tsy fahasain'ireo niarany herisetra mitoroka ny tranga ny atra taminy eo ihany koa ny fomba fiainana nevy fiarahamony izay mametraka ny lehilahy ho ambony foana manoloana izany sy ahafahana miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy dia misy ny hetsika 12 andro ediny amin'ny herisetra karakarain'ny firenena mikambana ataony amin'ny fibetoerany iny andraro onjalalaina Ranevmanana mbola avatsara no mitatitra ny vaovao isika rehetra miara-mientana isorohana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy
io no teny nentina nankalazana ny 12 andro iadina amin'ny herisetra izay karakarai ny firenena mikambana etsika fanao isan'ny taona ary nanomboka tamin'ny taona 1 no nanaovana ny fanamariana voalohany antony anaovana ny etsika ny fahitana ny tahan'ny vehivavy ara-ny herisetra mbola ambony ho an'ny eto Madagasikara raha ny antotanisana voaka ny firenena mikambana vehivavy malagasy ray amin'ny 3 no iara-ny herisetra ny 20 isanjato amin'ireo niara-ny herisetra Rabatana ny 40 isanjato niara-ny herisetra Ranofo ary ny 30 isanjato niara-ny herisetra Rabatana sy Aranofo nanomboka ny 20 Novambra ka hatramin'ny 10 Desambra ho avy izao no ankalazana ny 12 andro iadina amin'ny herisetra. Herisetra io dia ny olona rehetra samy mety ho voany avokoa tsy manavaka na iza dia ireny no tiana hamparitaka zany ireny no anaovana hetsika isan-karazany mandritra izay 12 andro izay. Anisan'ny tena mbola hoe betsaka ny herisetra mianjaro satria eto Madagasikara dia mahery ny ray amin'ny vehivavy ray ao anatin'ny 3 amin'ny vehivavy no hiara-ny herisetra. Lesoka hita amin'ny ady atao amin'ny herisetra ny tsy fampian'ny tantsoroka omena ireo vehivavy ny ara-ny herisetra na io tantsoroka ara-moraly sy na ihany koa tantsoroka ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny tsy fahasahin'ireo haniara-ny herisetra mitoroka. Ny ao anatin'ny ady amin'ny herisetra moa dia tena hoe ady mitohy izy io. Anisan'ny eto Madagasikara mbola be dia be zavatra miseho anisan'ny anankiray ny tsy fahasahin'ny olona milaza ny amin'ny fisian'ny herisetra. Eo ny tenenina teo moa izao ilay hoe ny lehilahy manana ny ohatrany hoe ambony kokoa noho ny amin'ny vehivavy zany dia ny vehivavy ihany koa misy an'izay ilay hoe tsy manana fahaleovan-tena izay anisan'ny hoe lehibe ihany koa mahatonga herisetra amin'ny vehivavy. Ny rehetra no tokony ara-entana iady amin'ny herisetra mba ahazahoana manafoana izany aingana. Anisan'ny manana andraikitra goavana ny mpanao gazety amin'ity ady iraisana ity amin'ny alalan'ny vaovao ampitainy ho an'ny mpiarahamonina. Nisy araka izany ny fionana nataon'ireo tompona andraikitra misahana ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy tamin'ny mpanao gazety. Fionana izay nampitana ireo afatra mafonja tsara fantarin'ireo olom-pirenena eo amin'izay ady atao amin'ny herisetra izay. Lamandy iray hatramin'ny roa tapitrisa ariary no sazy miandry ny olon-tsotra na mpanao gazety mamoaka sarin-jaza tsy ampy-taona ka tsy nahazoana lalana tamin'ny ray aman-dreniny. Voararan'ny lalàna ihany koa ny famoahana sarin-jaza niara-ny herisetra. Tranga iray nabe resaka tamin'ity herinandro ity ny famoahany mpanakanto iray ny sarina zazavavy kely 12 taona niara-ny fanolanana sy ny zanany kely tamin'ny tamazotra Antserasera. Miantso ny fandraisana andraikitry ministera tompona andraikitra ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny zona ankizy malona iny tranga iny fanadiadiana. Voararan'ny lalàna ny famoahana sarin-jaza tsy ampy-taona na inona endriny raha tsy mahazo alalana avy amin'ny ray aman-dreny ary tsy maintsy mampiseho ny dika mitovy amin'izany fahazahoan-dalana mamoaka sary izany ny olona manaparitaka ny sarin'ilay zaza tsy ampy-taona. Ho an'ny eto Madagasikara, lamandy ray hatramin'ny roa tapitrisa ariary no sazy miandry any olon-tsotra na ny mpanao gazety mamoaka sarin-jaza tsy ampy-taona niara-ny herisetra ka tsy notakomana ny endriny araky ny voafaritra ny lalàna. Ny fiarovana ny ain'ilay zaza niara-ny herisetra no anisany anton'izany tsy fahazahoana mamoaka ny sariny izany. Nampiakape manoloana ny tranga iray niseho tamin'ity herinandro ity ny mpisehatra iray amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Mpanakanto iray no nanaparitaka tany amin'ny tambazotra Antserasera sarina zazavavy kely 12 taona bevoka ary teraka noho ny fanolanana nianatra taminy. Tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny lalàna toy ny nataon'ity mpanakanto ity. Miantso ny ministeran'ny ponina andrainy andraiky niaraka izany ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Fa mamoaka sarina olona ohatran'ireny tsy azo atao ary tsy azo atao ny lalàna ary mbola mamerina amin'ny ministera amponina hoe mba ampianaro ny ilay olona ao aminareo rehefa tsy mahay azafady mba ampianaro izy ny tokony hampianatra an'ilay artista hoe tsy avoaka ohatran'ireny ny sarin'ilay zazakely fa dia mitsikitsiky daholo nareo satria oera tsy maintsy mandeha azafady tompoko tsy miditra resaka politika zay ataonareo politika ihany fa mba minimum le zoan'le zazany mba jereo hoe droit à l'image tsy azo ataonareo manao ireny zaza mbola tsy ampy-taona iny ary victime na viol dia ampisehosehoanareo ohatran'ireny ohatrany hoe bête de foire le zaza satria mba te agema sy ny sisa nareo tsy problème ny oeraoeran'ny olon-dehibe fa farafakeliny mba hajao le zaza mba hajao le lalàna mipetraka momba ny droit de l'enfant droit à l'image droit de la communication sy ny sisa fa tsy fanao ny ohatran'ireny tsy fanao tompoko mba meteza eo amin'ny toerany satria misy olon-dehibe manome zavatra anazy dia tsy maintsy izy mitsikitsiky mitondra le zaza
fa victime izy ary aveko victime na viol izy na parent proche nanao an'le viol ary tokony mametraka ny ao amin'ny ministère hoe misy protection à victime surtout enfant qui a un enfant le izy fa tsy eto tsika lehibe mandidindidy mbola tsy anareo ny rapitsony zaza iny tsisy eto tsika fa noeraoera tsika mandeha fa protection an'le zaza manahoana raha ny zava-misy tsy voaja intsony amin'izao ny zon'ny ankizy fa indrindra amin'ny famoahana ny sariny potika ny fiainan'ireny zaza niara ny fanolanana ka ampiseho amin'ny tambazotra tsirasira ireny ny endriny izany dia vokatry ny tsy fahafehezan'ny olona sasany fampiasana ny teknôlôjia raha ny angom-bavao dia efa nisy ny fitoriana napetraka ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy manoloana iny famoahana ny sarin'ilay zazavavy haniara ny fanolanana iny andrasana araka izany ny tony ity raharaha ity lafim-baovao hafa tanteraka na dia hoaza ny fasahirana ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mitoy ny asta fampandrosoana ny fanamboaran-dalana sy ny fanitarana ny lalana ao aminy no andalam-panatanterahana amin'izao ho an'ny komina Alasora fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahirinena. Manodidina ny 7 tapitrisa no landy ho an'ny komina Alasora tamin'ny fanamboarana ny lalana izay mampitoy ity komina ity sy ny komina Ambohijanaka nanamafy ny teo anivon'ny komina fa efa ela ny tokony hosona ny fanamboarana izany saingy noho ny olana arabolana tonga ny fanamboarana izany ho tara tahaka izao ankoatra ny fanamboarana ity lalana mampitoy ny komina roa ity dia teo ihany koa ny fanitarana ny arabe miazo ny komina dia io lalana io moa dia nesahan'ny komina Alasora namboarina amin'izay vola teo am-pilatanana hatrany dia rehefa nahazo ny fanampiana avy amin'ny FDL ny komina Alasora izay vola mitetina 30 tapitrisa ariary dia nanamboatra n'io lalana io ary nampiana ihany koa vola avy ato amin'ny kitapom-bola amin'ny komina ankoatran'izay vola avy any amin'ny FDL izay nanamboarana azy dia io lalana io dia manodidina ny 50 metatra teo ny vita aloha tamin'ity apahany efa fandroana zany zay zany nanamboatra tamin'io lalana io dia zahana hatrany mitana azy tselikely arakarak'izay vola misy eo am-pilatanana. Misy ihany koa ny fanamboaran-dalana izay atao eto amin'ny komina Alasora amin'izao fotoana izao dia ny lalana miakatra aty amin'ny barahoan'ny komina izay hita fa telo dia telo tokoa dia niezaka izay eto amin'ny komina mampiasa an'izay toe-bola misy eo am-pilatanana manitatra an'izany lalana izany misy apahany efa vita ao apahany eo amin'ny 50 metatra eo dia mbola manohy hatrany izay miakatra tsikelikely miakatra makaty amin'ny komina manitatra an'izay lalana telo dia telo izay 300 mponina ao amin'ny komina Alasora no mpandohetra raha ny fanazavana ny etratrano no tena betsaka ho an'ity komina ity raha tokosaka mbola ambany ny tany fandoavana etra ho an'ny tany fa ivoaka antsihatra ny 14 ny volana Desambra izao ny andiany faharoa amin'ilay comédie musicale karakaran'ny Sevam mitondra ny lohateny hoe Maman j'ai raté l'enlèvement ho lalaovina antsihatra amin'ny lapan'ny kolontsaina Mahamasina toy ny efa natao tamin'ny andiany voalohany ity seho ity ho fanomezana fahafampo ireo mpankafy sy ireo tsy afaka manatrika amin'ny vantana io seho io dia azony rehetra ataony mijery sy maka izany manontolo any anaty tambazotra antserasera toy ny YouTube sy ny page Facebook ny Sevam Yavaka ny seho amin'ity andiany faharoa ity satria mpandray anjara ronjato isa ahitana ankizy tanora ary lehibe no hiara-melona ny tantara fampisehoana lehibe araka izany natolotry ny Sevam amin'ny fotoana io mifantoka betsaka amin'ny fiderana sy ny fitoriana ny filazantsara ny hetsika ary miainga avy amin'ny soratra masina amin'ny baiboly foana ny tantara toy ny tamin'ny andiany voalohany ihany. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany tsy mitsahatra ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia omaly nandefa drone mpiady marobe tao amin'ny lanitry Kiev reny vohitry Ukraine indray ny Rosianina rava nitafika nabakabaka Ukraine avokoa nefa izany niteraka faratrana sivily sy nasimbana fototra maro tao Ukraine io fifandonana io fanadiadiana. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir mené dans la nuit de vendredi à samedi. Drone mpiady raika amin'ny fitopolo avy amin'ny tafika Rosianina no rava nitafika nabakabaka Ukraine alina atao amin'ny faritry Kiev. Fanafiana no sokajiny Ukraine ho mafy indrindra satria naharitra ora enina be izao ny fifandonana teo amin'ny rotota. Niteraka fahasimana fotodrafitrasa maro tao Kiev ny fahasimban'ireo drone avy amin'ny tafika Rosianina ireo satria nilatsaka tao andrenivohitra Ukraine avokoa ny potika ireo drone ireo. Sivily dimy hafa ihany koa no fantatra fanaratra mafy nandritra izany ary nahitana zaza raika amby 10 taona. Nanamafy ny fanohanana ny Ukraine hatrany ny vondrana Europeanina sy Kanada. Nanome tantsorokarabola ny Ukraine 3.20 miliara euro ny vondrana Europeanina. Milaza ny andray fanapa-kevitra fanampiana ny Ukraine ihany koa izy ireo afaka herinandro vitsy na izany amin'ny lafiny arabola na ny lafiny aratafika. Premier ministre Robert Fico a répété lors d'une visite en République tchèque qu'il ne croyait pas en une solution
tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farandy ahoana mary ny Global News ireo vetrano rainao riny izao fampalalam-baovao izao Believer 2 izay kosa no lohatenin'ny horonan-tsary atolotry ny fahitalavitry ny MBS anao amin'ny tialiny sabotsy ty ny sampana fampalalam-baovao sy ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ho manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy